eo amin'ny fijerena kaiky ny fampiasana tsy ara-drariny ny volam-panjakana. Anisan'ny teneniko anazy satria misy 1300 milliards ariary ny transfert atao amin'ireo organisme d'État rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Fampiasana an'izany vola zany nefany dia ny ankamaroany ny apahany betsaka amin'izany tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Zay zany anisan'ny sampana anankiroa ihany koa. Faharoa dia eo amin'ny resaka kolikoly, eo amin'ny indrindra ny resaka ny douane, satria maro loatra ireo olona tsy mandoa eto sy aby ary mampiena ny vola miditra eto amin'ny firenena. Zay zany fa le miarabantsika jiaby mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy karakôry tsika tsiraikiraiky any atokantrano any salama vetsika any. Ny mahakasiky ny fametrahana ny tale général vaovao ny Bianco Razakamanantsoa Gaby Nestor no zaraintsika eto. Fa indrindrindra koa mahakasiky ny resaka ity kolikoly ity. Nanambara ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa ny Bianco dia tsy natao birao hoentina hampitahorana na hanenjehana olona amin'ny tsirariny, fa tsy maintsy apetraka ho birao miady amin'ny kolikoly ary mitaky vokatra haingana sy maharitra. Misy ny fanamby-goavana hapetraka ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho ravana ireo tambazotra manerana ny Madagasikara amin'ny fangalarana tany ary hamafisina ny sampana manokana hoentina hiadiana amin'izany. Eo koa ny fijerena akaiky ny fampiasana tsy ara-drariny ny volam-panjakana. Mitetina 309 miliara ariary ny transfert atao amin'ireo organisme d'État manerana ny Madagasikara ity. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fampandehanana izany ka mila arahina maso akaiky hoy ny filoha. Na sy ny filoha resaka koa ny eo anivon'ny faditsiranana izay maro loatra ireo olona tsy mandohetra sy haba ary mampiena ny vola miditra eto amin'ny firenena izany. Ho faizina ireo rehetra tompon'andraikitra isan-tsokajiny izay hita fa manao izany kolikoly izany eo amin'ny seram-piaramanidina. Notosaina androany tetsy amin'ny fitsarana an-tampony hanosy ny fianiany tale général vaovao ny Bianco Razakamanantsoa Gaby Nestor ary nanao fanambarana parampanana koa manko ireto solombavamboaka reto koa tena amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandroena. Anaovan'ny filohan'ny Repoblika ny gouvernement sy solombavamboaka rehetra ary ny olona ireo mpikambana ao amin'ny ACC ny fanambarana ny mialohany hiasany andraikitiny. Move mipetraka ihany koa ny fanontaniana. Efa nanao fanambaram-pananana ve ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary Premier Ministre Tsay Christian? Raha tena olo-marina tokoa dia tokony hanao fanambaram-pananana zany eo anivon'ny ACC, eo anivon'ny vahoaka malagasy manontolo hoe ny azo ara-drariny ve ny vola na ny fananana izay ananana io sa ny azo tamin'ny kolikoly sy ny azo tamin'ny ataontsika hoe harem-pirenena malagasy alefa any an-tsokosoko. Maro ireo mpanambola ireo fa tsy manambara na mandeha amin'ny fisarana avy lalam-pandrenana zany manao fanambaram-pananana izany. Koa izay ihany koa no zavatra ho zaraintsika eto fa nihokevitra nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hiady amin'ny resaka kolikoly ity ary ny fanendrena ity tele général ny Bianco ity manko misy anarana ko misy komity mikarakara izy ity ary manome anarana anankitelo fa anjaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no misafidy anankiray ka voatsongaina voasafidy amin'izay izy Razakamanantsoa Gaby Nestor. Move tena mahaleo tena tokoa ity tale général vaovao ny Bianco ity. Move tsy hisy tsindry izay misy manko ny patron na lohany ohatsy ataontsika amin'izany filoham-pirenena Andry Rajoelina ity dia tsy baiko ve amin'ny fomba ahoana ary no azavaintsika eto ary tsy nihita ny mason'izao tontolo izao ve, tsy nihita ny mason'ny malagasy ve, tsy nihita ny reo mpitsara ve na ny filoham-pirenena na rehetrarehetra membre ny gouvernement na solombavamboaka na loholona na ny vahoaka madinika aza na ny mpisehatra ny réseaux sociaux amin'ny vahoaka madinika dia maharaka ny tantaran'ny Romi Voice nefa tsy andraisan'ny malagasy ny fitsarana malagasy andraikitra mahakasika an'izany. Izany no mampalahelo satria ity dia fanendrehana amin'izay tsy maty manota araka namanamana fa izay olona akaiky ry zareo ihany na olona akaikiny dia tsy atao fanadiadiana lalina fa hitapoky hitam-pirenena ny zavatra nisy tana Britanika iny fa zao manko miriaria i Romi Voice fa tsy andraisany fitsarana andraikitra fa tsy hoe tsisy proof na manazava an'izany nefa hatram'izao mbola melohina ary mbola azo atao tsara amin'ny fitsarana malagasy ny tsara
izay olona manao kolikoly izay. Ny ao anatiny io aza ny mpanao kolikoly dia ao anatiny mpitondra fanjakana fa zany manko tsy hita ary mody tsy tsaraina mody hita koa izay ihany koa no zaretsika eto mahakasiky ny faneho-kevitra izay nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa hiady amin'ny resaka kolikoly hono izy koa izay ihany koa andao jerentsika faneho-kevitra nataony izay ary aza dino trano tompolazy tompokivavy ny mi-abonné na manao zay na manao commentaire ahafahantsika mahatsara zavatra izay. Ny mikasika ny Bianco aloha dia mazava ho azy fa ny fifantenana an'izy io moa zany dia nisy komity nampanao ny test nampanao ny entretien dia nitondra ny anarana anankitelo teto anivoko ary izay moa nisafidianana ny tale généraly ankehitriny. Misy fanamby-goava napetraka ny voalohany amin'izany dia napetraka aloha hoe ny Bianco tokony tsy atao birao hoentina ampitahorana na hoentina anenjehana ny olona mitsirariny fa tokony ary tsy maintsy apetraka ho birao anankiray tena hiady amin'ny kolikoly ary ao anatin'izay dia misy vokatra andrasantsika vokatra aingana vokatra maritra anisan'izany zavatra anankitelo efatra zany zavatra tena napetratsika. Ny voalohany aloha dia niady amin'ireo adi-tany amin'ireo fangalara-tany mifandravana n'ireo tambazotra manerana ny Madagasikara amin'ny fangalara-tany satria maro loatra ny tsirariny ary betsaka loatra no very fananana amin'ireo hitraketraka n'ireo tsy mataotody hitraketraka ireo izay tambazotra ao anatin'izany tambazotra fangalara-tany zany. Zay zany no antony tenenako an'ny tale généraly vaovao no hoe mametraka sampana manokana na manamafy ny sampana manokana entina hidivana amin'izay fangalara-tany zay. Zay ny voalohany. Faharoa dia eo amin'ny fijerena akaiky ny fampiasana tsy ara-drariny ny volam-panjakana. Anisan'ny teneniko anazy satria misy 1300 milliards ariary ny transfert atao amin'ireo organisme d'État rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Ny fampiasana an'izany vola zany nefany dia ny ankamaroany ny ampahany betsaka amin'izany tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Zay zany anisan'ny sampana anankiroa ihany koa. Faharoa dia eo amin'ny resaka kolikoly, eo amin'ny indrindra ny resaka ny douane satria maro loatra ireo olona tsy mandoa etra sy aby ary mampiena ny vola miditra eto amin'ny firenena. Zay zany ny zavatra faharoa anisan'izany no ary ny ohatra ray izay efa nambina petraka ihany koa dia eo anivo ny Seranam-piaramanidina izay idiran'ireo vahiny betsaka loatra rehetra zany dia tena mitaky mihitsy fanamaizana fahaizana ireo rehetra tokony andraikitra isa-tokony isa-tsikajiny izay hita fa manao an'izany kolikoly zany. Zay zany ny zavatra lehibe etsika akoatran'izay moa zany dia eo amin'ny fitantanan-draharam-panjakana amin'ny lafiny rehetra na io anivon'ny ministera hatreny anivon'ny fokotany mila ady amin'ny kolikoly daholo zany zavatra rehetrarehetra any fa mino ary mitaky vokatra maharitra tsika eo anatin'izay. Fomba fiasanao manoloana an'izay saka-betsaka ny fanamby dia mazava ny ahitantsika vokatra atonga ny vahoaka ho afa-po amin'ny adiny. Mazava ny tenenina Andriamatoa filohan'ny Repoblika teo tsy ho saronavy ny atao ary zay le tiako resahana raha hoe tsy atao biby fampitahorana ny birao maletena mampikolikoly. Ny biby fampitahorana mantsy araka ny fantatratsika dia hoe mivovo fa tsy manaikitra fa tena hoe tsy maintsy miasa ahitam-bokatra mahavelo fanatenana. Ny mahakasika ny tsindry mety zavatra foisy zany ampiaina amin'ny asa na misehatra misy atsika tsirairay avy mety misy an'izany fa ity ny zavatra firesahana raha miresaka fahaleovan-tena itsika misy zavatra teny farafakely ao anatiny na fahaleovan-tena eo amin'ny ara-drafitra ny anankiray zany hoe indépendance institutionnelle ny firesahana. Misy ihany koa ny fahaleovan-tena eo amin'ny fisahanana ny asa indépendance opérationnelle ary ity farany ity zava-dehibe indépendance personnelle fahaleovan-tena anao manokana ka na misy mitsindry na misy zavatra very fa ianao ny erany ny tale généraly ny maneho tena dila amin'ny kolikoly dia tena arovany manana fa mahaleo tena kokoa dia tena hijoro amin'izany fahaleovan-tena ma tale généraly ny maneho tena.